Ho ampitombona ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Fitoriana filazantsara tarihan'ny fanahy masina. Fitoriana filazantsara tarihan'ny fanahy masina. Zany no asongadiny mofinainantsika anio indray. Eto amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 12:20. Ndevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary teo amin'ny fiangonana tany Antokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera, sy Losio Kireniana, sy Menaema izay niolonony tamin'ny Heroda mpanapaka, ary Saoly. Ary raha nanao fanompom-bavahana ho an'ny Tompo sy nifadianina ireo, dia hoy ny fanahy masina: atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa nifadianina sy nivavaka ary nametra-tana taminy izy, dia nandefa azy. Ary rehefa nirahan'ny fanahy masina izy roa lahy, dia nidina nakany Seleokia izy ka niondrana tsambo teo akany Kiprosy. Ary noho ny tonga tany Salamisy izy, dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy, ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Bar-Jesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, izay nitoetra teo amin'ny Sergio Paolo, governoran'ny tany sady lehilahy hendry. Ary izy napaka ny Barnabasy sy Saoly akao aminy ka naniry mba hahare ny tenin'Andriamanitra. Fa Elima mpanao ody, fa izany no anarany raha adika, nanohitra azy roa lahy sady nitady ampivilo ny governora tsy hanaiky ny finoana. Fa Saoly kosa izay atao hoe Paoly, feno ny fanahy masina, dia nibanjina azy ka nanao hoe ialahy feno fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devolo sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lalahy mahitsy ny Tompo va ialahy. Ary indro ankehitriny ny tanan'ny Tompo hamely an'ny lahy, dia ho jamby lahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao amin'ny araka tamin'izay ny mampahajambena sy ny aizina, ary ny raparapa nitady olona hitantana azy izy. Ary ny governora no nahita izay efa natao, dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny Tompo. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fitoriana filazantsara tarihin'ny fanahy masina. Zany no misongadina eto amin'ity mofinainantsika ity ry havako. Raha ny marina dia ity no dia misionera voalohany nataon'ny Apôstôly Paoly, niaraka tamin'ny Barnabasy sy Jaona izy hitantsika eto. Dia misionera izay azo lazaina fa vakilahy tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Hitantsika tsara fa vao niova fotsy ela ny Apôstôly Paoly na i Saoly zany, ito manatanteraka tafika masina vakilahy amin'ny fitoriana filazantsara ito, dia azo lazaina fa tsy herin'izy ireo amin'ny maha-apôstôly azy loatra no nampahomby ny filazantsara, fa tena hita taratra kosa fa ny fanahy masina niaraka taminy. Maria ny mpanoratra ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly ombenombeny fa ny fanahy masina mihitsy no nahalavorary ny dia hatrany am-panombohana ka hatrany am-pahafarana. Misy ditanan'ny fanahy masina ombenombeny
misy ditanan'ny fanahy masina isaky ny dingana narahana tamin'ity fitoriana filazantsara ity. Voalohany aloha dia ny fifidianana ireo izay apôstôly andeha, ny fifidianana ireo iraka. Dia hitantsika tsara fa nisy mpianatra vitsivitsy teo, sady nisy mpampianatra, misy mpaminany, teo ry Saul, teo i Barnabasy, fa nisy koa antsoina hoe Losio sy Menahem. Fa ny fanahy masina mihitsy no niteny manao hoe atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly. Efa hitantsika zany fomba fifidianan'ny fanahy masina zany tamin'ny fidy ireo dekôna fitolahy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9. Dia hitantsika fa lehilahy feno fanahy masina no fidiana ho dekôna. Fomba n'Andriamanitra ary fomba ny fanahy masina mihitsy no mifidy izay ho irahany, ka tsy mifidy tena ireo izay te handeha, fa ny fanahy masina no maniraka azy. Ary tsy izany ihany, fa raha zohina dia tsy ny fifidianana fotsiny, fa ny fanirahana ihany koa dia miankina tamin'ny fanahy masina. Rehefa voatokana Paoly sy Barnabasy dia mbola ny fanahy masina ihany no naniraka ary namaritra ny lalana izay anirahana azy. Efa nitenenitsika fa vakilay amin'ny fitoriana filazantsara ito, ka tsy ifidy tany malemy amin'ny renam-pangady ireto voatokana, fa ny fanahy masina nanolotra azy. Dia indro natolotry ny fanahy masina ho azy ireo hitorinan'ny filazantsara ny nosy Kiprosy, ka dia namantana teo amin'ny morontsiraka anankiray antsoina hoe Salamisy izy ireo. Rehefa avy eo dia namakivaky ny nosy Kiprosy ray manontolo mandra-pahatonga ny teny Pafo. Ny fanahy masina mihitsy no maniraka manolotra ny toerana izay andehanana, ary fomba ny fanahy masina zany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:20 ohatra, indrindrany ny 9:9 sy ny manaraka dia izao ny voalaza hoe ary rehefa noraran'ny fanahy masina tsy hitory teny tany Azia izy, dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia. Ka rehefa tonga tany Antsisy ny Misia dia nitady akany Bitinia izy, fa tsy navela ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Misia izy dia nidina nakany Troasy. Ny fanahy masina mihitsy no manaiky sy mandà amin'ny toerana izay anirahany ny olona voaositra na voatokana. Ary tsy izany ihany, fa mbola hitantsika eto amin'ity asan'ny apôstôly toko 7:10 ity, fa ny fanahy masina mihitsy no nomba ireto voairaka tany amin'ny toerana izay nandehanana. Rehefa tany am-pitorianan'ny filazantsara dia sendran'ny olona nanahirana ny apôstôly Paoly sy Barnabasy raha nifanena tamin'ny Bar-Jesoa izay mpanao ody sady mpilalao fanahan'olona, ary mamily ny filazantsara ary manakana ireo izay te handray ny filazantsara. Dia hitantsika tsara ny fidiran'ny fanahy masina ntsehatra teo amin'ny apôstôly Paoly. Hoy ny voalaza eo amin'ny 9:7 manao hoe fa Saoly kosa izay atao hoe Paoly, feno ny fanahy masina dia nibanjina azy ka nanao hoe. Nanomboka teo dia nifanehatra namaly ity mpanao ody ratsy ity, ny mpianatry ny tompo. Tena marina tamin'izy ireo mihitsy ny tenin'i Jesosy hoe aza manany amin'izay ho teneninareo, fa tsy anareo no hiteny, fa ny fanahin'ny raha ianareo no hiteny ao anatinareo. Vokany dia resy tosika ny ratsy fanahy, ka dia resy lahatra ny gouvernoura, nandray ny tenin'Andriamanitra ary nanaiky ny fampianaran'ny tompo. Ravako malala ao amin'ny tompo, kitro ifaharan'ny fitoriana filazantsara
ny asany fanay masina eo amin'ny zay tafika masina ataotsika, eo amin'izay fitoriana ataotsika, eo amin'izay di ara-pilazany tsara rehetra ataotsika. Io fanay masina io no mifidy zay mpiara-miasa aminy hatrany am-piandohana. Io fanay masina io no maniraka ny toerana zay anirahana atsika, ary mbola io fanay masina io ihany koa no momba atsika sy manome ny fahafahana rehetra atao. Koa aoka tsy hanendry tena isika, aoka tsy hanira tena isika, fa haneho zava-dehibe kosa ny iraky ny fanay masina. Fa aoka koa tsy anahinay foana na sanatria ho feno fisalasalana amin'ny fitorianany filazantsara, fa atoko kosa fa ny fanay masina no momba atsika. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy mandeha irery ny mpitory filazantsara, fa ny fanay masina mihitsy no efa nanendry azy hatrany am-bolony, ary izany no tokony haneketsika izay mikely aina amin'ny fitorian'ny filazantsara, satria mikely aina mahatanteraka ny planin'Andriamanitra, ny amin'ny fifidianan'Andriamanitra, ny amin'izay hevitr'Andriamanitra ny amin'ny fitorianany filazantsara. Ampahery atsika mpitory filazantsara rehetra fa tsy miasa irery isika, fa ny fanay masina no momba atsika. Ary efa hita taratra zany ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly manontolo, ahitana ny asan'izany fanay masina zany, ka mahatonga ny mpandinika hanome ny anaran'ny boky hoe bokin'ny fanay masina na ny asan'ny fanay masina. Mahereza ry havako, omba antsika Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra ray sy zanaka fanay masina, fa mamangy anay amin'ny fotoana rehetra tokoa ianao ary miteny aminay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra anao ny amin'ny herin'ny filazantsara zay nanirahanao anay. Misaotra anao ny amin'ny asan'ny fanainao masina zay mialoha lalana ny fitoriana filazantsara, ka izay dia fitaovana fotsiny fa ianao no mamaky lay, eny manolotra ny fomba rehetra ahatanterahany fitorianany filazantsara anao. Amin'ity androany ity zay Tompo dia mahatsiaro ambavaka manokana ny mpanomponao zay ao anaty fisedrana, ao anaty fizahan-toetra, ao anaty olana maro samihafa. Misaotra anao zay ny amin'ny izay ahatsapanay fa tsy mijery fotsiny ianao, fa efa niteny hoe antsoy aho dia ho valiko ianao. Dia mahatoky ny fitondranao zay Tompo, mahatoky ny asanao lehibe. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra raha io. Amen.